mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemiraba antsika arevako malala tratra ity talata fahavalo amby roapolo ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny filazan-tsaramasina araka ny jaona toko fahafito, jaona toko fahafito andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahaefatra amby roapolo. Jaona toko fahafito andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahaefatra amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa nitsasaka ny andro firavoravoana dia niakatra teo ankianjan'ny dipoly Jesosy ka nampianatra. Dia gaga ny Jiosy ka nanao hoe ahoana no nahaizan'le diso soratra nefa tsy mba nianatra izy. Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe tsy ahay ny fampianarako fa an'izay naniraka. Raha misy olona ta hanao ny sitrapony dia ahalala ny amin'ny fampianarana izy, na avy amin'Andriamanitra zany na amin'ny teny ho aia. Izay miteny ho azy dia mitady ny voninahitry ny tenany, fa izay mitady ny voninahitra izay naniraka azy no marina, ary tsy misy tsy fahamarinana ao aminy. Tsy Mosesy vany nanome anareo ny lalàna, nefa tsy misy eo aminareo mankatao ny lalàna. Nahoana ianareo no mitady hamono ahy? Ny vahoaka namaly hoe manana teminy ianao, iza no mitady hamono anao? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe asa iray loha no nataoko, ka gaga avokoa ianareo rehetra. Izao no nanomezan'ny Mosesy anareo ny famorana, tsy noho izy avy amin'ny Mosesy fa noho izy avy tamin'ny razana. Ka na dia amin'ny sabata aza dia mamora olona ihany ianareo. Raha amin'ny sabata aza no amorana olona mba tsy ahafoana ny lalàn'i Mosesy dia tezitra amiko va ianareo? Satria nisy olona anankiray nataoko sitrana avokoa ny tenany rehetra tamin'ny sabata, aza mitsara araka ny miseho fa mba mitsara marina. Ray masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ao anatin'ny fety antsoina hoe Sokota, ity fety ity na fetin'ny trano rantsan-kazo na fetin'ny tabernakely. Ity fotoana anaovan'i Jesosy toriteny na fampianarana ity. Ny fetin'ny tabernakely dia fety izay ahatserovana ny fivahiniana tany anefitra nandritry ny 7 taona. Zany hoe rehefa fankalazana azy rehefa vita ny ataontsika hoe fankalazana fetin'ny Yom Kippur, fankalazana ny grand pardon, ny Yom Kippur, Andriamanitra mamela ny heloky ny olona. Andriamanitra nitondra namela ny heloky ny olona ary ny fahotan'ny olona dia efa nentin'ilay osy mainty, ilay boka émissaire, nentin'ilay osy mainty tany anefitra ka dia Andriamanitra tsy tezitra amin'ny olona intsony. No zay ny dikany hoe grand pardon. Andriamanitra tsy tezitra amin'ny olona intsony. Andriamanitra zay nanaiky hitondra, nanafaka ny fahotan'ny olona. Dia rehefa 5 andro aorianany antsoina hoe Yom Kippur, lay fotoana manokana famelan'Andriamanitra heloka iny dia mankalazaina ny fetin'ny tabernakely na ny fetin'ny trano rantsan-kazo na ny fetin'ny Sokota moa teo arak'izay voalaza teo. Dia amin'ny fotoana io dia miala ny tokantranon'ny olona rehetra ary mandeha manao trano rantsan-kazo na trano lay, fiteniko hoe fetin'ny trano lay, dia monina ao anatin'ny trano ao mandritry ny andro vitsivitsy. Io trano rantsan-kazo io zany mahatsiaro ilay nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra nandritry ny 7 taona hoe tany anefitra dia tsy tapaka ny kapa, tsy rovotra ny akanjo, tsy nangetaheta fa nisy rano sotroina, tsy noana fa nisy mana, tsy ampy sakafo fa nisy papelika. Zay fiahin'Andriamanitra tao anatin'ny efitra izay no tena tsaroana ao anatin'ity fetin'ny trano rantsan-kazo ity. Dia ao anatin'izany fotoan-dehibe zany ara Jesosy no manao zao toriteny zao. Ary zavatra roa no tiany Jesosy ho takatry reto olona izay niaino azy reto. Ny voalohany dia
Jesoa eto aloha de miteny mahery mihitsy Jesoa amin'ny andininy faefatra ambiroapolo de tena azaina hoe teny mahery hoe aza de mba mitsara vilana, zany hoe aza mitsara araka ny miseho fa mba mitsara marina satria reto olona reto dia nanao mitsara vilana nijery ny an Jesoa, manondro an Jesoa nandika lalàna manondro an Jesoa ho misantroka sy ny tahaka zany, de hoy tsika manao hoe zavatra roa no tiany Jesoa ho takatry ireto olona zay niaino azy reto am'ty Jaona 7:1-11 ka hatramin'ny 4:4 ity. Ny voalohany indrindra de izao manao hoe hotsika to hoe mifamatotra am'lay trano ratsan-kazo lay afatry Jesoa, de ny voalohany indrindra am'lay afatry Jesoa zay voalahatry mofinaina teo dia ny hoe irak'Andriamanitra Jesoa, manao ny sitrapon'Andriamanitra Jesoa fa tsy ny sitrapon'ny olona. Aza tonoina fa anankiray am'izay tsaroana ao anatin'ny trano ratsan-kazo tsaroana am'lay ditanenefitra de ny fandavan'ny olona any Mosesy. Betsaka ny olona nandany Mosesy tsy ho irak'Andriamanitra satria ny zanak'Israely de tany Egypta de nanana ny fiainany lamina tsara izy ny sasatsasany, ary rehefa tonga tany anefitra de nanometsiny any Mosesy hoe ianao nge nitondra anay nivoaka taty, jere zay aty amin'ny efitra tany zay mba nisy fahasanan'ny levenanay, tany zay mba tsotro zao maina masoandro sy ny sisa rehetra, nanometsiny any Mosesy. Ary dia izay sary zay tsaroana ao anatiny antsoina hoe trano ratsan-kazo hoe naniraka mpamonjy Andriamanitra de i Mosesy, naniraka mpamonjy Andriamanitra, mpitarika Andriamanitra de i Mosesy fa milavy ny zanak'Israely, nisy nanda ny afatra nentin'ny Mosesy. Ary dia izany tsaroana ty ny trano ratsan-kazo, ary eto Jesoa de mbola mampatsiaro izay anarany Mosesy zay ao anatin'ny vanim-potoana ny trano ratsan-kazo io. Inona ny tiany tompo ho takatry reto de mpiaino azy reto de mazao hoe tsy niova mihitsy izy, tsy niova mihitsy ny olona, tsy niova ny olona na de efa nirahan'Andriamanitra azy Mosesy, ary ankehitriny efa nirahan'Andriamanitra koa ny zanany malalany de Jesoa fa mbola tsy niova ihany ny olona, mbola tsy niova ihany ny olona, tsy niova ihany zao tontolo zao, fa miandry iny zao tontolo zao vao miova. Ary io le tenenin'ny Jesoa ao amin'ny toriteny zay tenenin'ny Jaona moa anatin'ny toriteny zay lazainao amin'ny Luka 7 ny hoe indro efa pototry ny azady ny famaky, zany hoe Andriamanitra de miala nenina, zay am'ty Luka ty Jaona ity, Andriamanitra miala nenina ka naniraka an Jesoa mba hahatonga ny olona hiverina ho aminy ray. Nahoana de zao efa naniraka ny zanany malalany Andriamanitra mba hamonjy ny olona, ary ny zavatra andrasan'Andriamanitra de zao ny fibebahan'ny olona. Andriamanitra ninitsy nijery ny androny tsy fahalalana ampony, fa am'izao kareny zao kosa izy de mitaky fibebahana amin'ny olona, mitaky fiovam-po amin'ny olona. Le fetin'ny trano ratsan-kazo de fahatserovana ny hoe na de tao anatin'ny sarotra ary ray, tao anatin'ny lalana zay feno fangiry firiana ary ray de zao teo ianao Andriamanitra ny tantana anay, fa inona ny navalinay ny fitantananao, inona ny navalinay ny famindramponao fandavana anao. Zay lay fibebahana ao amin'ny trano ratsan-kazo, zany amin'ny fotoanany trano ratsan-kazo de tsy misy hafa am'izao fotoanany karemy zao. Vavahana silamo moa de fotoanany Ramadan zao, fa ny vavahana kristiana de fotoanany kareny, miala am'lay comfortny izy, miala am'lay fitahina ankehitriny izy de mahatsiaro mitodika ny lasa, mahatsiaro ny lalovany reo razany tany amin'ny trano ratsan-kazo, mahatsiaro lay teniny Isaia mpaminany hoe fa taiza moa nakananao, aty lavaka manahoana moa no nosikirana anao, vantolampy manahoana moa nakananao nanefenanao ho tonga fehizoro. Dia io ry havako malalany de tiany Jesoa ho azony Jiosy de ny hoe betsaka reo mpaminany,
betsaka reo efa niran'Andriamanitra saingy tsy nino mihitsy izy ireo ary na Jesoa azy eto izao mbola laviny ihany. Afaka malala engany am'izao karim'izao anao dia isan'izay andray an' Jesoa tsy hanamafy ny fo tahaky ny tao Meriba fa raha ohatra ka mahatsiaro ianao hoentin'ny tompo atsiaro ny trano ratsakazo, atsiaro ny famakivakiana ny efitra teo amin'ny fiainanao dia ahisaotra an'Andriamanitra. Avitaiza tokoa moa isika le avako malala, avitaiza ny natsoan'Andriamanitra fa tsara no iza koa moa isika matotoy izao, mendrika no iza moa isika matotoy izao fa mpanota tahaky ny olona rehetra ihany araka ny tenin'ny Paoly hoe tsy de mifankaiza amin'ny olona rehetra nge zahay, raha mpanota aza de ambony zany lohany fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ny andrasan'i Jesoa am'ireto olona reto de ny tenenany fotsy manao hoe tompo mpanoty zahay avaosy, mpanoty zahay diovy, mpanoty zahay sasao amy ranao. Ka reo ny andray avako malala eto dia mampatsiaro an'izay teny zay Jesoa, te andre amin'ny feony, te andre ny feontsika izy, te andre ny bitiky ny fanahitsika izy manao hoe tompo misaotra anao aho fa toy izao, misaotra anao aho fa namakivaky hevitra nefa de izao nitahinao, misaotra anao aho fa tsy na de teo ara ny zavatsarotra lalovina de mbola toy izao ana, amisaotra anao aho fa mbola afaka miverina sy mibebaka aminao. Fa ny faharoa zay tian'ny tompo ho takatryreto ireto mpiaino azy reto anatin'izao fotoana ny fankalazana ny fetin'ny trano ratsakazo zao dia ny fialana amy fanamarina tena, ny fialana amy fanamarina tena, fialana amy fieritreretana hoe tsy mety diso mihitsy ary dia i Jesoa ndray azy eto no diso. Sarotra afaka malala am'izao andro anatsika zao ny mandresy lahatra ny olona hoe diso izy, tena sarotra mihitsy ary zary moa zany toe-tsaina anabeazana mihitsy eto ambonin'ny tany ny ataotsika hoe ny fanabeazana eto ambonin'ny tany dia mampianatra ny zanatsika tsy hoe ratsy akory zany fa tiany ho takatra ao fotsiny, mampianatra ny zanatsika hiaro ny tenany, hiaro ny heviny, hiaro zay maha izy azy, tsy ratsy akory zany amy maha olombelona fa indraindray lasa manahy kokoa amy lafiny ara-panahy, lasa karazan'olona tsy mety diso zany ny olona amy vanim-potoana ankehitriny ary rehefa tsy mety diso de tsy mety anarina ary rehefa tsy mety manarina, tsy mety anarina dia tsy mety mandray fananarana ary rehefa tsy mety mandray fananarana dia tsy mety ho endry mihitsy. Ary izany karazan-javatra zany no matetika tojo olona tahak'izany tsika eo amy fiarahamonina, olona manamarina ny tenany ary rehefa miteny tahaka an' Jesoa reto zao miteny de izao Jesoa ndray no anaovana rapport de force, Jesoa ndray no manjary fa iza moa ianao no miteny aminahy fangahanao zany, iza nilaza aminao fa zanak'Andriamanitra ianao, ahoana no anananao droit afaka hiteny anay, zay tsy mila moral, zay tsy mila tenenina, zay tsy mandray fampianarana fa sy ny sisa rehetra. Toejahatra tahak'izany de ndraindray tojo izany tsika am'izao andro ankehitriny zao, ndraindray raha tsy matetika akory ary fa tsy ndraindray miezaka mba manitsy olona, miezaka mba miteny, miezaka mba mizara saingy zao tsy manaiky ny olona satria tsy manaiky diso izy, tsy manaiky ny tsy mety ataony izy. Ao anatin'izao fotoana ny fankalazana ny trano ratsakazo izao am'ty jaona toko fafito ity, tsika moa anatin'ny vanim-fotoana ny karimy de zao tao amin'ny tompo isika hatsiaro ny tenatsika fa tsy hanamary tena eo anatrehan'Andriamanitra fa tao amin'ny tompo hitsara tena, handiny tena, hamantatra eo anatrehan'ny fitaratry ny zava-panahy hoe mba manahoana moa za ty, mba manahoana moa za ty Andriamanitra, mitaha amy sitraponao, mitaha amy zavatra andrasanao amiko, mitaha amy zay zavatra nomenao mitaha amy famalan-keloko anatolotrao mitaha amin'ny hazo fijaliana zay nanavotanao manahoana moa za Andriamanitra. Fotoana ny ataotsika hoe fandiniteny zao rehavako malala, fotoana ny ataona hoe famakafakana ny aminy hoe aiza ho aiza eo amin'ny fiainako moa ianao Andriamanitra, aiza ho aiza eo amin'ny eo aminao koa
move za zanaka ao Andriamanitra, move za fantatra ao Andriamanitra, sa tahak'lay fanoharana ny tenin'i Jesosy manao hoe any aparany any de isy teny hoe zay ingena moka de min'ny tamin'ny anaranao, zay angenanao fahagaganao tamin'ny anaranao, izay angenanao an'izao sy zao sy nyzao sy nyzao. Fa hiteny kosa sanatria any aparany any ny tompo teny hoe tena tsy fantatro nareo, mialatsiny fa tsy fantatra anareo. Mampatahotra be zany revako malala, mampadiny tena hoe fantatr'Andriamanitra ve za, tsy hoe satria aho ho manao ny asan'Andriamanitra de fantatr'Andriamanitra, fa raha fampianaran'i Jesosy de zao misy tokoa manao ny asan'Andriamanitra fa tsy fantatr'Andriamanitra, ary mety ihany le asan'Andriamanitra satria Andriamanitra, satria zavatra atao amin'ny anaran'Andriamanitra, tsy hoe tsy mivoaka ny demonia, mivoaka foana ny demonia satria amin'ny anaran'i Jesosy no amoahana azy, fa lay mpamoaka an'ilay demonia de zao mety tsy fantatr'Andriamanitra, araka ny tenin'i Jesosy manao hoe tsy fantatra anareo na tena moaka demonia tamin'ny anarako azy. Mampatahotra zany ravako malala, mampatahotra satria mahavonjy ny hafa fa tsy mahavonjy ny tena, mitondra fahazavana ho an'ny hafa fa tsy mahita fahazavana ho an'ny tena, tahaka ny fanaovanjiro lava tongotra, mahazava ny hafa fa tsy mahazava ny tena. Ravako malala, fotoana ny fantany hiteny izao karemy zao, fantatr'Andriamanitra ve ianao? Efa ndraisantsika lay famaritana ny hoe zay tena ivavahan'ny olona nge, tsy hoe le tonon'ny vavany iny, fa zay tiany sy voalohany indrindra eo amin'ny fiainana. Inona ny voalohany indrindra, inona ny voalohany indrindra, inona mibahana ny fiainanao voalohany indrindra, zay nge no ivavahanao. De ataonao hoe mivavaka amin'Andriamanitra ve ianao ohatra ka hoe 10 minitra ao anatin'ny ray volana vao mahatsiaro mivavaka, de atao hoe mpivavaka ve ianao am'zany 10 minitra eo anatin'ny ray volana, fa ny sisan'izay de lanina amin'ny fitadiavana, tsy ratsy akory ny fitadiavana, fa tsy tokony ho voalohany amin'ny fiainanao izy, fa tokony ho fivavahana amin'Andriamanitra ny voalohany. Vao mifo maraina ianao, asa na alony atory ianao, asa inona reny toe zany tsy misy hoe ifampitsarana, fa ianao ihany mandanjalanja ny tenanao hoe inona moa voalohany amin'ny fiainako Andriamanitra, inona zavatra maharary andrindra raha ohatra ka verina, raha ohatra ka voakasika. Moa ve sary-piaro amin'ny anaranao Andriamanitra raha tonotonon'ny olona, moa ve sary-piaro amin'izany finoana zany a, tahaka ny mahasary-piaro amin'ny fiarakodina, mahasary-piaro amin'ny tranoko, na mahasary-piaro amin'ny fananako, na mahasary-piaro amin'ny zavatra hafa, moa ve mba sary-piarony amin'ny Andriamanitra koa? Zany hoe sary-piaro amin'ny fivavahana, sa tsy maninona na ivaivain'ny olona aza ny fivavahako, sanatry ny vava tsy hoe mitaona antsika aninona loatra, fa tia handanjany hoe voalohany eo amin'ny fiainantsika tokoa ve Jesosy. Didin'Andriamanitra nefa de mitaky an'izay manao hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ho amin'ny fonao rehetra, Andriamanitra ny teo voalohany eo amin'ny fiainantsika. Fotoana fantany tena ravako malara, efa madiva hifarana raha teo ny karemy, dia inoko fa ampy nandiniantsika tena izay herinandro vitsitsy ny karemy zay, ka nahafahantsika nametraka ny tenantsika, nametraka ny fiainantsika eo ampelantanan'Andriamanitra. Andriamanitra de tia anao, Andriamanitra de mamindra fo aminao, Andriamanitra de manome anao malalaka zay ahasambatra anao, izay mapety ny fiainanao. Andriamanitra azo antoka, tsy manome tsy fohifohy Andriamanitra. Andriamanitra manome anao zay fantany fa mahasoanao, fa izao mba hapetrao amin'ny toerana tokony ho izy koa Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ivavaka sika. Tompo misotranao zahay noho ny amin'ny soratra masina zay manazava aminay, manaisotra ny fifampitsahana ty anatinay, manaisotra ny amafisam-po ty anatinay ka tsy andraisanay ny teninao, tsy andraisanay ny afatrao sy ny fitaomanao anay hiverina aminao. Tompo mbola ao anatin'ny fotoanany karemy zay de nitaonanay ianao hibanjina anao Andriamanitra. Mamelà ny helokay Tompo, mamindrafo aminay raha toa ka tsy mendrika izahay. Tsy misy heviny mihitsy ny fiainanay raha ivelanao. Tsy mahasambatra anay zao tontolo zao satria tsy manana fahasambaranao omenana izy. Tsy mampiadana anay zao tontolo zao satria tsy manana fiadanana omenana izy. Tsy mitondra fifaliana tena izy ao anay zao tontolo zao satria korotan-dava no nanany fa tsy fifaliana.
ao aminao ihany no misy ny fiainana, ny fiadanana, ny fifaliana, ny fahasoavana. De atao vita fihavanana aminao zay Jesoa am'izao karimy zao. Atao vita fihavanana aminao ny tanindrazanay, atao vita fihavanana aminao ny fiangonana zay misy anay, mba iombonanay ao anatin'ny fifaliana, miandry ny fahatserovana, ny fandreserana, ny fahafatesana na ny Paska. De mametraka ny fiainana eo am-pelantananao zahay, jereo tompo ireo marary, jereo ireo manana ady am-panahy, jereo ireo manana olana, jereo ireo mangetahita famonjena, jereo ireo mila tolo-tanana tompo, ka tsy tratra ny tananay amindreo fo izy ireo, tahio izy ireo, rakofy amin'ny fahasoavanao izy ireo. Ny tokantrano manana olana mandalo fizahn-toetra, ny ankohonana mandalo fizahn-toetra tompo, am'izao karimy zao, vangio, afao, tahio, ao am' Jesosy Kristy mpamonjy anay.